Alefazo fa tsy maninona intsony mihitsy. Salama daholo a. Faly mahita antsika rehetrarehetra androantsika hijery hoe ohatry ny ahoana ary zany a ny ahafahantsika mihéberger ny site webntsika gratuitement amin'ny Netlify. Ok. Application React ny anaovako démonstration eto a. Dia tsy ohatran'ilay tamin'ilay GitHub teo aloha teo fa iny mila action manaovana azy a. Mety efa mora kokoa izy zao a fa efa nety hatramin'izay Netlify dia hozy aho hoe alao ataovantsika rehetrarehetra. Mbola hanaovany Vercel koa rehefa avy eo satria izay moa no tena ampiasaiko izao. Ok. Dia ndao ary jerevantsika aloha le projet le projet antsika. Ok, ity le application React antsika. Tsy misy inona fa ao anaty dossier hoe Rive ao anatin'ny app.tsx antsika dia misy an'ity component Rive ity. Ok, vao nanao vidéo aho vao eo a. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao le vidéo mahakasika ny Rive a contre l'outil a dia jereo anatin'ny IT ao. Fa alao alefako ity application ity dia afaka jerevantsika. Voilà, io le continue le application fichier Rive io a. Io no démo simple indrindra amin'ny fampiasana ny Rive. Ok. Dia ndao ary jerevantsika hoe ahoana ary zany no andefasantsika an'io any anaty Netlify. Zavatra mila ataontsika voalohany dia ny mandefa ny code source antsika mankany anaty GitHub. Ok, mety ho GitHub, mety ho GitLab izay ampiasaintsika. Dia rehefa lasa izay ty anaty izao ao amin'ny mianala slash Rive demo. Ok, ty hitantsika eto ty. Dia rehefa vita izay dia makao amin'ny Netlify fotsiny tsika. Ny zavatra ilayntsika atao dia ny micréer compte raha mbola tsy nicréer compte ianao sinon login fotsiny. Dia avy eo manao tsika hoe add new site en français raha ohatra en français navigateur anao. Dia import from an existing dia avy eo tsika afaka misafidy repo GitHub avy eo fotsiny. Ok, dia rehefa efa authentifié tsika, izay efa authentifié moa satria efa nampiko ny repo GitHub teto, dia afaka safidiko eto fotsiny le repo ampidirina Rive demo izy teo dia hitantsika eto le Rive demo. Dia avy eo afaka sélectionneko le izy dia avy eo miteny izy hoe branche master ave iariny build ave les procédures oui iarina tokoa nampiasaiko tamin'io dia avy eo ataontsika hoe déployer. Dia rehefa ataontsika hoe déployer dia avy eo tonga izy dia miasa manao izay ilaina atao rehetrarehetra. Alefa ny iariny build amin'ny toerantsika dia mihodina izy mihodina afaka rahantsika eto moa ny progression dia manao le déploiement izy dia rehefa vita izay dia afaka amboarintsika le domaine. Ity izao ny domaine nomeny antsika hoe Sparkling Florentine dia afaka ovaintsika izay eto amin'ity domaine settings ity dia afaka mampiasa an'ilay netlify.app ihany tsika. Dia afaka manao tsika hoe edit site name dia afaka ovaintsika eto le sous-domaine mety amintsika. Fa efa nanao an'izay za dia izy teo efa nanao an'izay dia le application efa ao anatin'ny ity anankiray ity. Dia raha jerevantsika ny domaine eto dia misy navadiko hoe Rive demo.netlify.app le izy. Raha sokafanareo zany avy any aminareo any hoe Rive demo.netlify.app dia hitanareo le application. Ok, sady aingana tsara. Raha oharina amin'ilay loty teo aloha zany dia aingana kokoa ohatran'ny ao anatin'ity site webnay ity zao dia loty file no miasa eto. 200 kg ny lanjan'io loty file io. Lanjany dia nefa indray ny lanjan'ilay librairie indray 300 kg. 300 kg inona moa zany eny efa kilo efa zay rehefa hoe kilo zany rehefa hoe tsika manao kilo dia zay kilobits. Dia
Nefa indray a ty fichier ty indray a 60 kilo 60 kilo dia raha ohatra tika 60 a dia ity Rive app Canva ty a hitantsika eto hoe 70 kilobytes dia 23 kilobytes zipped zany hoe marina tokoa le tenin-zareo fa efa nidémontreko tao anatin'ilay vidéo teo aloha moa zay dia afaka ary laseza indray ilay Chrome teo ary tena micrash isaky ny mihetsika mihitsy ilay Chrome zany hoe miakatra azy aloha zany performance atsika raha ohatra moa ka afaka manana animation ohatran'ny tiany fa sur Rive vao mety tsara fa Netlify nresaksika Netlify ok fa afaka miajouter nom de domaine hafa koa tsika raha ohatra hoe soroko ty domaine ty dia afaka asehoko anareo anao ny fampiasana anazy raha manana nom de domaine tsika mety avy any amin'ny GoDaddy avy any amin'ny zay one domain domains.com dia afaka miajouter an'ilay domaine eto tsika dia za afaka manao fotsiny hoe rive.mianala.com dia rehefa manao an'izay dia hiteny izy hoe efa enregistré quelque part ozy izy io if you register this domain different register select add domain begin delegating to Netlify dia avy eo manao fotsiny tsika hoe add domain dia rehefa manao an'izay tsika dia tonga dia mandeha moa satria efa redirigé makaty amin'ny Netlify le ty domaine ty sous-domaine ty rive.mianala.com satria configuration DNS fotsiny no ilaina amin'izy io satria aty amin'ny Google Domain moa zany manana ny domaine mianala.com dia afaka manampy cname fotsiny hoe rive.mianala.com ataovy pointe makany amin'ny rive.demo.netlify.app zay rehetra manaraka anazy dia vita mino fa afaka nanampy anao zay vidéo zay amin'ny vidéo manaraka indray tsika mifankahita fa zao mena défi indray ianao androany efa manana le groupe tsika hoe IT Squad dia efa hitantsika hoe gratuit ho anao no mandefa site web makany amin'ny Netlify ka tsisy ininona andrasanao intsony fa zay rehetra mahita n'ity vidéo ty dia tsy maintsy miposter site makany amin'ny Netlify ok na site io na app io na inona iantsonao anazy posteo makany amin'ny Netlify dia avy eo zarao ao amin'ny IT Squad ok groupe Facebook tsika azonao atao anaty commentaire ihany koa fa any amin'ny IT Squad afaka manana conversation feno tsara tsika mahakasika an'ilay zavatra nataonao sy ny expérience anao nanao an'izay zavatra mahafinaritra be zay ny vidéo tsika androany aza adino j'aime aza adino misabone aza adino ny zay tsy tokony adino rehetrarehetra aminaraka indray